Solombavambahoaka folo avy ao amin'ny Mapara sy firehana hafa ny tonga nanome voninahitra ny fametrahana samboady ho an'ny Ramatoa raha Antanirina Lalao. Solombavambahoaka na Madagasikara laharana voalohany voafito teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga avy ao amin'ny Vondrona Mapara. Fredy Mahazoasy, filoha lefitry ny Antenimera-pirenena no nanarona ny samboady teo anatrehany vahoaka marobe ho Malozoma teto anolohan'ny lapan'ny tanànan'ny Mahajanga. Amin'ny agnaran'ny filohan'ny Antenimera-pirenena dia enikajainy voninahitra mametraka an'izao samboady zao aminao député Nina Lany teto Mahajanga voalohany. Mahalasana ianao mahaleova lanonana ofisialy tsy nahitana solotenam-panjakana eto an-toerana. Eto dia mbola very nanasa an'ireo mpitondra rehetra teto Mahajanga ny tena tsy akanava na sivily na miaramila nefa mieritreretina hoe tsy tanteraka ty fety ty ny vahoaka ny masy bandidy marina sa tsy marina armatoy ana rehefa hoaka nametraka ana eto dia isolo-tenana rehefa hoaka ary hitondra tenana rehefa hoaka ieno ny feona rehefa hoaka ary hitondra izay tatitra zay eny anifina Antenimera-pirenena sy eny amin'ny gouvernemanta fa zao miresaka amintsika rehetra vahoaka malagasy manara vaovao ary mangala olon-draha. Hetsika ara-tsosialy forazaza fahobe efa mahazatra azy hatramin'izay nanohizina ny fotoana androany asabotsy maraina teto amin'ny hôpitaly Manarapenitra mahery nefa jato re zazalahy vita fora tamin'ity androany ity.